Faly niravantsika rehetra ny ambassadeur Yehoshua Elia manome voninahitra manokana ny Dada Mariava ary manome voninahitra ihany koa any Yehoshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinesa izao tontolo izao. Mirary soatsika etra samy hotahina soasady eo ampandenesana izao fampianarana izao ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iavano ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy faly-dontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Yahova. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleotsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorinan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambarana io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorinan'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany ndaotsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo ngambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka atsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa nomeko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Eny hojerevako kely vetivetika io. Fa aloha rahantsika maso kely io izay sary izay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa iny dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa io no avoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoentantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony. Dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianakireo dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io. Io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany eo amin'ny Isia 7:1-5 Isia 7:1-5 hoe eny ro ny tanany Yahva tsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpamina ny Israelianina daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Olojerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika eo Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zay zany misoratra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany no tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambe ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany lesako zany fa tsy ny sary eny mitokantranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny Jios satria ny Jios no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jios satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsy zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpamina ny farany israelianina satria ny mpamina ny farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpamina ny farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika miforoporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany na dia repli tena hoe mba ngeny tena nikariko zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia kariko ny dietsiketo fa hoe io ny tranainy indrindra ny malalan'Andriamanitra zany ary tsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany bokyny silamo koa raha mbola tatioriana labe mbola oavoakako eo izy zany reo raha tsika mamaky dôly hitantsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanyreo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny a i dadabe mo izy ndray zany a de araka ny voateo tany amtona ty zao misy anakaiky koa zay ty araka ny fikaroana nataonao afaka mikaroka dôly nareo na inareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny ty ndray zao ato a na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy takonay mentidy eo izy ty portrait de Moïse non Moïse Ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany a naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany a sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany a moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taorina zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andevy tany Egypta mandeha teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any nasorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranain'ireo ary eo anatin'ny torahany jiosy mihitsiny no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny jiosy a no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantarany Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay no hitantsika am'izay a fa reo ny tranainy indrindra raha ijea ndraytsika ny bokyny slamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany a tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe mamonjy olona tsika aizany ny fomba hamonjena olona de miteniny marina ny dikan'izay ntsika jery za tsy mamorona ro raha tsika kely a eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray a nivoan'ny bokyny slamo any jerevantsika eto zany de trany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray a aty tsisy afaka hiteny hoe tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary de milazany zany ny sary rehetra koa ny teny an'izay a il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny silamo kosa zany a zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana silamo de manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany e zany ny taona nanamboarana anazy zany zay satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria de afaka manoratra an'izay daholo nareo a de io ny dady avoaka an'izany zay de ty ndray misy mbola fanazavana anakiray a quand est sorti le Coran, 1914 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
les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tiantenina zany. Zay ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany tamin'ny alalany dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ity resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Solamiko miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria le izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no nahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama, dia zany hoe le Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsiny, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy moa Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia zay tokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original, anarana original dia le niteneniny Mose ary teneniny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay ary ny Sefer Torah. Iny atao hoe Sefer Mose anao zany dia mino ny Abrahama, tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika hoe iza ny trandray indrindra. Fa akamatra ny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity, fa nijerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien, ary iza ny tena trandray indrindra, fa any no ahitantsika ny fahamarinana. Dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amintsika zany amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah ny Jiosy. Antsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato. Zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana. Dia afaka mijinenao koa rehefa afaka mijery. Ity ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre du Torah, ou plus exactement rouleau du Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy dia milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah dia ny bokin'ny Jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany. Zay ny tiana tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany. Dia ao anatin'io zany moa no teny nambaran'ny Mose, livre de Mose ny atao hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah io ambany indray. Selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany ilay atao hoe Sefer Torah zany dia ilay boky 5 soratan'i Mose, zay hoe Pentateuch zany. Zavazany amin'izay hoantsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Mose. Ilay tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tranainy indrindra. Mazava ho azy zany fa raha hijery ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zany tsika dia hijery ny anarany araka ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy io. Ary tsika manana to, Elia manana, andao jerefantsika teo hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io. Dia iza ny anarana notonon'ny Abrahama, satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay teoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena.
ny antony raha mahita ny original avy anao tsy alefa makany ny original automatika nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original de aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika izy ny tonoany zareo araka ny Sefer Torah ny Jios satria mazava be hoe livre ny Torah de soratan'i Moshe vitantsika io le Pentateuque zany io livre de Moshe io livre de Moïse any atao hoe Pentateuque zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuque zany hoe ny Pentateuque zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokin'ny Genesis ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de izy le nantsoiny araka ny bokin'ny Jios atria de mahay an'izany daholo ny retraretrany amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona ny ilo andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io de manala olona ny fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait ary tia Andriamanitra Abraham tory communauté zay anarana hoe Yahva ho jerevantsika de lasa parfait ny olona miaraka aminy ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia raha tsy zavy hoe zay antsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io de parfait raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota tsy mila olona non parfait izy zany tsy mila olona tsy tanteraka izy zany fa ny ilainy de olona tsy manota intsony ary zao Elia mampianatra ny fampianarana zao de mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony satria efa be deabe ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia ary ianao anisany ho antsony satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io tsy tia mpanota io zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka ho resantsika daholo moa zany fa leo de tsy kelikely aloha de ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo no rehetrarehetra reo na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota de mbola mpandainga koa ianao fa mpanota daholo nareo fa ny ateo tsy mpanota de miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io dao jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo somary jelikelytsika Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy de avy eo vadiko amin'ny teny Hebreo Genesis 18 zao vakitsika voalohany Genesis 18 ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela ka nanorona ny lainy teo andelandelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany dia nanorona na altara teo koa ho an'ny Yahva izy ka niantso ny anarany Yahva tsy izy io fa i Abrahama io resahany eto io niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany ray zay Genesis 13:4 Genesis 13:4 dia tao amin'ny tany zay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama zany Abrahama zany de niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahva dao tsika ry hijery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny Jios satria ty zao ohatry ianao teny gasy ange fa sy teny Hebrea
dao vakitsika ary ny teny jiosy zany de vakitsika ny teny hebreo amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4 angamba izy teo 13:4 ty zao anakaiky fotsiny de fampy atsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ny anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hebreo le rangitra koa de hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary de hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely de avy teo de transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. De hitanareo amin'izay le izy. Ty zao lay ino moa? Lay Yahva zao ty. Io. Le matotsika menamena. Io. Ty zao le Yahva ty io zao lay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea de Vava de He. Io zany le anarana io. Zao totsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy de tsara. Da matsatsotra le tsoratra fa tsy manino. Io zany lay anaran'ny Andriamanitra Abrahama de hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefatsika amin'izay ty ampidirina. Io tafiditra izy de vakitsika amin'izay de ny fiantsonany ty anaran'ny hebreo ty Yod ty voalohany ty de He ty faharoa ty de Vava ty manarakaraka ty de He. De ny fiantsonany io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io. Zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Zao tsika aloha jery tsara ngamba leo tsika tsy de mijery ny tenin'ny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany de aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandeha azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antsoan'io anarana io Yahva io de zao jerevantsika koa ny an'i Mose zany. Iverenantsika le ato io. Io le Yahva teneniko anareo zany ty. Saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha. De hojerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana. Zay ny zavatra misy zay. De ity Yahva ty ty Yod He ty hito famakina anazy hito. Zao. Io famakina anazy. De ny famakinan'io ho ampianariko atsika rehefa aveo Yod Ea de Ahasha de Vea de Ahasha. Io zany ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakika io fa azavaiko andreo ny fanoratana anazy. Zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io Yahva. Zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sary. Zany hoe ty zany rehefa tena vakina amin'izay fomba famakitsika normal de hoe Yahva. Io zany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W de ato amin'ity anelanelany ty tsy misy. Atso an'io teneniko io. Aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anakireo. Ahoana ireo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io de tsy hita io zavatra io. De osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha. Ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditra any iny aloha de ndao atsika lijery ny dikan'ireny. Ndao tsika aloha iverina makany amin'ny Mose indray. De izay tsika vao iverina etotika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty. Ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose de voavakitsika amin'izay io. Ahoana ny famakina n'ilay anarana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany. Izany misy anazy indray ary ika hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny hebreo dia Bereshit. Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny hebreo.
de ndaotsika ary jery am'izay le Genesis firy misy teo bokiny Mose ao amin'ny Exode, bokiny Exode moa de Shemot amin'ny teny hébreu io izy io Shemot amin'ny teny hébreu, de ty Shemot ty zany amin'ny teny hébreu Exodus amin'ny teny hafa firenena, amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay, de vaketsika ndray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2. De hitantsika le forme le iode sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny hébreu no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonana n'ilay anarana, de alefako am'izay tsikelikely, alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay, de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa avy eo. Tily izy le zany le teny Azy Vizimrat ya, ty moa zany ny translittération amin'izy Azy Vizimrat ya, ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty, fa ty ya ty zany anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany, ty ny antsony ty ya ty ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le ny antsony zany ty le nantsony de inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zaotsika trasy kely izy fa atytsika manomboka mamaky teny de mazava be aminareo am'izay izy rehefa avy eo. Ty le anaran'ny Andriamanitra Abrahama zany io iode sie, de inona famakiny an'io, de ny famakiny an'io zaotsika aloha lefa tsika any inona famaky an'io ro lefa tsika any satria aversika tazominy io rehefa avy eo de aversika le mandeha inona famaky an'ity de mamaly an'izay ndray ny famaky an'ity teny ty de itikatra ty ny famaky anazy ty ya ty io dongeky le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo, alefako tsikelikely de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme iode sesantsika de ya ny famaky anazy ya zay, de alefatsika any zany de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais ty, fa ity forme ty ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay eo avakitsika ity voalohany ty hoe iode sie ty de ty zany vakina hoe ya zao ao de alaitsika sarina iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ya ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty de ya ny famakina an'ity, de mazava zany averitsika fotsiny izy mba tsisy erreur le teny ya ny famaky an'io, atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika le hoe ya teo de ny vakiny dadabe Mose hoe ya le izy, de tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tatao iny izy ary mbola ivelina atsika, alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any fa vita aloha zany anankiray iny de ya iny de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa, inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ny de aveo vao mamaky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba tandevakitsika ya is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ya am a force and song ary hirahirako zany, and he is become my salvation ary izy de lasa famonjena, he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy zany hoe ity ya ty zany no antsihe mazava be zay nahitan'le forma hoe iode sie saingy ato ndray moa nataony hoe yaoe nefa antsika te vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ty translittération ty de tsy ahoe mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe iaveo izy ny katolika romane satria ato amin'ny translittération dia iava ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sary ndray le izy de misy ndray moa teny hoe iaoa io fa tsy iava zany
de vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray manjely izy oray ny famakinan'ity a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianarako anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakinan'ity faharoa faranyity le ato zany ty faritsaty azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava ehe ahoana indray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo lena tonga dolo amiteny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va mijiosy mijiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amijiosy ny W a de ve ny famakinana azy de andreo ndray tsika jery ino moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany andreo ndray tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko izy a de andreo tsika jery encyclopédie mitataranaizay ino moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinan'ny W io amin'ny jiosy teny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ino moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azonareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakina ny W izy zareo a de ny famakina ny W izy zareo a o zany ny daty a -200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amtona -200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny a de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao ny lettre vava teo nendresatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampianatra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe vakitsika Israel description of date followers pronunciation of moderne standard Israel hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny dison'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israel hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israeli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka iady aminazy fa izy ny manana ny tenino ay ohatra anao zao malagasy manana fomba fitenino eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka ety ny famakinay de tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy mpitenenany zareo zany a
ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliatra dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Zay mantsy ny objectif. Lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina. Rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony aorianan'izay. Eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fiteny zay vava dia fomba fanoratana an'io fanonana io zay ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato zany hoe prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V. Donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsy raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu dia jery indray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, araméenne ary hébreu. Zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ity zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu ity araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org anitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ity dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonance zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy an'izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana tamin'izany fotoana zany dia ahoana ny fanonona ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanonona ny lettre V ry zareo dia ity indray le vava ity io le vava WAW dia ahoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be io fanonana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao dia ohatrany ahoana ny nom io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io V io zany fiantsonana le vava io V dia io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vava sililena izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava dia tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ary ivehinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivehinantsika amin'izay le izy satria efa nalaintsika sary le izy dia milony akatsika sary anazy dia leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika vaky soratana amin'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda dia he dia ny famaky an'ity ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity dia ty zany I dia ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy dia tena ho soratantsika amin'ny normal dia lasa mivadika hoe ya soratantsika eto amin'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io dia tsy azonao lavina
fa rehefa mahita ny forme io anao zany a de ihany fetsony dadabe moseny io de tindray tsika ary am'le w aloha ray tsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo a de rehefa tsika any iny zany io le hafa tafiditra amoaka sary ndray tsika zany lay WAH fa vetsika soratana fona aloha izy efa teo a mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy hoe le iode de hea de vava de he ahoana ndray ny fanonana nyty de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hébreu an'io a de nataony hoe WH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonana nyty ve ty a vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsiny a ity ozy izy ny famakina an'ity dia v noho zany zany a rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v a de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany a ity nefa ny famakina an'ity a ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antononony dadabe mose a yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu le 4 lettres hébreu zany hoe narany hébreu zay miteziny narany Andriamanitra ny Jiosy a Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonona an'io narany hoe yava io de ny fanonana le lettre hoe iode he vava he ozy ny hébreu a de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovany zany satria zareo tompony no miteny an'izay a dadabe Abrahama ny antso an'io a Mose ny antso an'io a de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony a yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay a de manatonany io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose io a nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina am'ilay raitsika sary indray ty a raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny a efa tsika ny any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 zao ndray moko zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany a io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romanina nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy hiznem yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avy to satria tsy izy ireo a dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io fa ny original le teny original teny yava is milkama yava smo original fa transcription io fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny Jiosy de ny dikany smo anarana zay no mahatonga anazy hoe yava izy his name dikany name zany anarana zany hoe yava no anarana
Hitareo zao hoe na ny katolika romanina koa raha nandiso an'io, samy nandiso. Ny protestanta nanao hoe Jehova, katolika romanina nanao hoe Yahvé, dia samy lasa mpanota dao izy rehetra. Dia tsy haiko izany le anareo na mba inona ny antsoinareo any, samy manontany tena daholo nareo any hoe iza le natsoinareo, izay miantso any Andriamanitra Abrahama. Samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra, fa ny bokyny Jiosy dia milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony izay miaraka amin'ilay anarana nyteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose. Ny anarana nyteneny dadabe Abrahama dia Yahva, ary ny fiantsoana n'ilay ray anaran'ilay ray amin'ny voalohany hoe Yod-She dia hoe Yah. Dia izay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yahva. Ary izay niantso an'izany anarana izany dia lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony, ary izay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona, ho lasa tanteraka ny olona, ho lasa olo-marina ilay olona. Tena manana ny fiainana manak'izay. Anjaranao izay mahaino anary aloha za zao mieritreritra, mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Izay na tonga nanome an'ilay daty teo, izay na tonga nanome an'ilay daty teo hoe jereo amin'izay le anareo izy natsoinareo any. Nanome daty zao ho an'ny Sefer Torah ny Jiosy momba ny Abrahama, momba ny Mose. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo ingeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo, hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoakan zareo. Dia iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao. Dia valiny raha tena hivavaka ianao, andana miverina ny original, dia ho afaka amin'ny fahotana ianao, tsy hanota intsony ianao, ho lasa parfait ianao, ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao. Izay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina, fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo. Dia mazava ho azy ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahva. Ary nantsoiny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24:4 namana izy. Isaia 26:4 mosa 24:4 tsy tadidiko tsara izy. Isaia hoe natsoiny Isaia mpaminany mihitsy izy io. Zay avako raha ato le izy. Isaia 26:4 izy fa tsy 24:4. Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokin'ny Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Sefer Torah ny Jiosy ty vaketsika ity io izy io. Io zany le rangotra koa ny Jiosy io io ilay soratra ny Jiosy io, fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleontsika mandika an'ilay dikateny. Abitro va Yahva adeyad kibia Yahva. Io izy io fa mitambatra tsara io Yahva. Tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Yahva zany dia hoe Yahva, ary tena miaraka tsara izy io. Io rahantsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yahva mihitsy izy. Rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe Yah zao ty dia ny toyny ty Yahva. Ito le soratra ito dasikely fa disitsika lo le to alefa amin'izay ty any iny tafiditra any iny dia ty le soratra zao ty io tanareo io zao le Yah ty ambony ty ambony ty zao le Yah io ampovoany io izy io dia midina atao satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy. Ao alaiko sary dia menanareo dia hitanareo tsara fa dia hoe tsy tanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le Yah ty io le Yah dia ty ny toyny rehefa avy eo io ny toyny
Yahva zay de tareo tsara fa tena anarana fiantsoana azy mihitsy le hoe Yahva ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany. De matoka zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay nitonoiny dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana ny anarana jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ane tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay anao de diso io Andriamanitranao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. De ho jerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriny elabe zany tena taoriny elabe fa ny bokin'ny jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra azeko anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany de ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay aho hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo aloha jerikely amin'ny dika teny gasy aloha de zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 oke tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izany le izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 Vingtième 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 Vingtième 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty tindray le rangotra koa ty de io ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anarana izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy le anarana hoe Yahva aveka tsika ndray miteny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dika teny satria asa lavitra ny teny zany hoe eo zany tsika de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 de Genesis 13 de tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso an'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra Abrahama zany zay tany amin'ny taona -1900 sy Mose tany taona -1200 -1300 tany any de tsy izy anaran'le Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany de tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty
ty tsy resakinna fa hoe andao vonjena ny fananao rehefa teo vonjena zany fananao a de maiza menao zay rehefa tsy teo vonjena ny fananao de azarina de vita fa ho an'zay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao ijerindre tsika manaraka zany hoe de inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay de nakaiza io Abrahama io no nyresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany iza ny tokony menona amin'ny farany zany horesantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho ravaka pitso fa teo zany de fandeha de enotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io de atsika moa fa niaraka tamin'ny Mose de ahoana zany ny toyny raha am'izao vananontsika zao aiza no ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io de valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao de zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga ty amiko aty hojerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama de manana le Andriamanitra ntsona mianarany hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mose Yahva atao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary sambiarafady to hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena Elia tonga amonjy Elia tonga navitra Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho any dada malay Yahva voninahitra ho any koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua ahojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io hojerevantsika de satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia lay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary lay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malay Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao voninahitra ho any dada malay Yahva ary vavakitsika sotra betsaka dada malay Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao Elia mangataka dada malay Yahva aza vela vonony devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa matindreo na tsy kondreo ny amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malay Yahva zany ny angatany Elia aminao hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy afaka hatramy atsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana dada malay Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinay amin'ny anarany Yahoshua halleluja amen de mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka